Tompoko lahy sy tompoko vavy fiankafaliana sy ampitiavana no hitsidiako ny tokantrano amin'ity ariva ity tonga sondry ianao atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenanay anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Tsy maintsy tanterahana araka ny daty efa voafaritra ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Takina kosa ny fangararana amin'ny fanatanterahana izany isan'ireo vaventikevitra tamin'ny fiaonan'ireo vondron'ireo kandida sy ireo solombavam-bahoaka androany ireo. Itoy amin'ny fiandohan'ity herinandro ity kosa ny fiaonana tanterahan'izy ireo ary antenaina fa isy ny vahaolana hatramin'ny alarobia ho avy izao raha ny fanambarana nataon'ireo kandida tamin'ity androany ity. Ando miaratiana sy Manora Andriamalala. Mazava ny an'ireo kandida milatsa-kofidiana filoham-pirenena mivondrona ao anatin'ny collectif des candidats fa fifidianana madio, mangarahara ary manaja ny lalam-panorenana sy ny lalàna mifeny fifidianana no mila atao eto Madagasikara ny 9 Novambra 2022. Ny fitediavam-baolana azona antoka ny ametrahan'izany ho tombotsoan'ny firenena sy ny maro anisa ary isorona ny krizy eto amin'ny firenena no mitarika azy ireo ikondoha amin'ireo eleverina rehetra eto amin'ny firenena tao tanatiny andro maromaro zao. Dia mazava be zany ny avy aty aminay hoe mbola manamafy zahay fa mila fifidiana amin'ny 9 Novambra mangarahara ekeny rehetra ary hitanareo ihany koa fa nanamafy ny communauté internationale fa mila fanajana lalam-panorenana zareo mila fanajana ny lalàna mifehantsika menakavy ao ny fifidiana ary ny gouvernement mba tsy mitanila. Mibaribary ny fanitsakitsahan-dalàna ataon'ireo rafitra manokana mikarakara ny fifidianana dia nisy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay nahaberesaka sy nahazo tsikera tamin'ireo fanambarana toy vakana teto amin'ny firenena. Amboniny ihany koa ny tsy fampitoviana lenta ireo mpilatsa-kofidiana. Misy ny mizana tsindrinila amin'ny fampiaran-dalàna toy ny tsy famelana malalaka ireo kandida amorolona sy hanafatra ireo fitaovana ilaina amin'ny fampielezan-kevitra. Maro aminay reto te hanafatra fitaovana vanivelany tsy avela. Maro aminay reto te hanao fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ohatrany ataon'ny sasany tsy avela. Ka zay zavatra mitanila zay zany animba zavatra. Amin'ny alalan'ny fifampiresana sy fifampidinina ihany no azona antoka fahamahana ny olana misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Itoy araka izany ny fiaonana ataon'ireo kandida ireo amin'ny fiandohan'ny herinandro io ka antenaina fa izy vahaolana hatramin'ny alarobia izao. Io zavatra io zany ny tena ataontsika hoe ilaina ny fifampidinina, fifampiresana atao ngamba fa efa somary complet ny vitanay zay fa misy fifampidinina sy fampiresana mbola atao amin'ny latsinainy sy talata dia irinay zany manomboka amin'ny alarobia zany efa mahazo vahaolana antsika. Niona tamin'ireo solombavam-bahoaka moa ireto kandida ho filoham-pirenena mivondrona ao anatin'ny collectif des candidats ireto androany. Tsy aivina, efa nisy ny fiaonana no tanterahan'izy ireo niaraka tamin'ny FFKM, ny HCC, ny firaisamonim-pirenena, ny fianakaviam-be iraisan-pirenena sy ny maro hafa mialony izao. Andrasan'ny maro araka izany ny amoahana ny vokatra ireo fiaonana ireny. Fa tsy manana fatokisana amin'ny voamera maleo tena misana ny fifidianana sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androm-panjakana ikirakira mivantana ny fifidianana ny solotenan'ireo collectif des candidats ao amin'ny distrikta Anamparafaravola raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Tsy takona fenina intsony fa dia mibaribary loatra mantsy ny fanitsakitsahan-dalàna nataon'izy ireo ka miteraka ayay. Fanadidina sy tato-baovao nataony Niry Andrianarifondy. Maro ny fandikan-dalàna nataon'ny fitsaranavo momba lalam-panorenana ka mahatonga ny ayany amin'ny fiatrehana ny fifidianana sy filoham-pirenena hoe nevenivo ny solotena ny collectif des candidats atao anatin'ny district Anamparafaravola. Manao izao fanambarana izao izahay vondrona manohana sy miaraka amin'ireo collectif des candidats eto amin'ny districtana Anamparafaravola. Tsy manaiky ireo fanitsakitsahana ny lalam-panorenana zay efa miverimberina ka mahatonga fisalasalana sy ihany koa fametrahana mihitsy tsy fahatokisana ny fifidianana zay ho avy eo. Koa ny fametrahany SCC ohatra ireo membre en gouvernement zay nametratao hoe gouvernement collégial zay tary MPM dia hita fa manitsakitsaka lalam-panorenana satria ny président Sénat no voalaza mazava tsara ao anaty lalam-panorenana
ny any seni aty amin'ny distrikena Farafaravola dia maro ireo olona tsy tafiditra ao anatin'ny lisy fifidianana ary dia ireo olona heverina fa tsy mpiandany amin'ny candidat anankiray dia maro tsy tafiditra ao anatin'ny lisy fifidianana. Tampandrena fa misolo toerana ny président de république rehefa nametraka fametram-pialana izy tsy hitondra ny firenena satria candidat izy. Manoloana zany zavatra zany dia miteraka fanahina be eo amin'ny fitantanana ny fifidianana izany toe-javatra izany. Nanamafy izy ireo fa manoana izay ezaka rehetra ho amin'ny fikatsana ny ara-dalàna ataon'ny collectif de candidat ary manainga ireo parlementaire mba irahina fa matoky azy ireo trany ny vahoaka malagasy. Miteraka ariabe be ankory zany eo anivon'ny fitantanana ny firenena. Koa manoloana ireo rehetra reo dia mametraka izahay mpanohana ny collectif de candidat ho anareo parlementaire ihany koa raisiny andraikitrareo miraisy anareo hina fa dia anareo no jeren'ny vahoaka amin'izao toe-drara mafana eto firenena zao ary olo-kely anareo mafantaka ny tokony ho atao koa dia mametraka tanteraka ny fitokisana aminareo zahay. Fantatra fa dia miombom-peo amin'ny collectif de candidat kosa ny sombafam-bahoaka Arabekijana Solofery raha nambarany androany no avy nitaranaka ho izy no imasona ka izay no antony tsy azo anekena izao zava-misy izao. Mbola tati-bavao nataony Niry Andrianarivony hatrany. Manana ny fomba fijery ny raharam-pirenena ankehitriny ny solovam-bahoaka fito amin'ny distrikena Farafaravolo Arabekijana Solofery miombom-peo amin'ireo collectif de candidat tenany ary manentiny ireo solovam-bahoaka izay nanao ny motion de censure mba andraindraikitra manoloana ny zava-misy ankehitriny. Ny fanomezana na nationalité an'Andriamatoa Andry Rajoelina izay fantatra fa tsy gasy intsony izy fa efa nizaka ny zo-pirenena frantsay satria efa feno taona izy dia fahatelo ny tsy faneken'ny Andriamatoa filohan'ny Sénat izay ao anaty didiny lalam-panorenana raha mametra-pialana ny président de république dia ny sénateur ny président sénat no ny mitantana vonjomaika ny firenena nefa izy tsy nilatsaka ao fidiny ka dia manoloana an'izay koa dia ny zavatra ataon'ny senia izay nisy mpifidianana tsy mandeha amin'izay loany aty amin'ny distrikena Farafaravola ary ny fanomezan'ireo mpitsara ny nationalité an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Manoloana an'izay dia miombon-kevitra tanteraka an'ireo collectif de candidat aty amin'ny distrikena Farafaravola ny tenao mitodika amintsika solombavambahoaka rehetra. Itsika solombavambahoaka rehetra zay nanao soni 5 dia manaingy ary manentana antsika irahina amin'izao toetra raha misy eto amin'ny tany sy firenena zao satria raha mbola zao ny toizany ka irosana fifidianana dia mandeha amin'ny tsy fombany io resaka fifidianana io ka dia izay zany no antso ataonay solombavambahoaka izay miaradi amin'ny angaretona indrindrandrindra izay manohana an'ny président Marc Ravalomanana. Fa tsy manaiky ny rotsahan'ny candidat tsy manana zo-pirenena malagasy manameloka ihany koa ny fanitsakitsahan-dalàna ataon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Ireo no votoatin'ny fanambarana navoaka ny KMMR Atsimo Andrefana androany izay manohitra ny fanitsakitsahan-dalàna eto amintsika. Namtsiprian'izay eo amin'irindra-tsariny Andry Rakotomalala. Tsy azo ekena ny fanitsakitsahan-dalàna ataon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana sy ny ekipan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ho ny KMMR 2023 faritra Atsimo Andrefana. Samy tonga atao tolera avokoa ireo solitena ny KMMR Atsimo Andrefana avy amin'ireo distrika sivy avy any an-toerana. Voalohany, tsy manaiky ny vazaha hitondra any Madagasikara araka ny re ombeny. Tsy mankatoa ny faharoa, tsy mankatoa ny fitondrana hoentin'ny gouvernemanta iambonina zay tariny tsay kristiana. Fahatelo, manameloka ny filohan'ny olona izay tsy nety nanday ny fahefana. Fahaefatra, tsy matoky intsony ny ACC sy ny CENI misy ankehitriny. Farany,
manaika ny rehetra amin'ny tsy fahatombanany tsy fifidianana anisan'izany ny fahenoana fa misy rofifidianana tsy mitombona lefa mipetraka manao siniany distrika sivy ato tsy malefana. Vonina hiatrika ny fifidianana ny distrika Natsimdrano ao anatin'ny fiombanana ny fiatrehana izany izy ireo amin'izao fotoana izao. Eo ny fananganana ny rafitra KMMR fa eo ihany koa ny fitokanana ny foibe manokana iarahany rehetra manatanteraka ny asa na ny QG izany. Andomiaratina sy Tahirinena. Mila mivonina amin'ny raharam-pirenena indrindra mahakasika ny raharam-pifidianana ny olom-pirenena rehetra. Entitra ny afatra nentin'ny birao politika tiako Madagasikara androany miantso ny firaisan-kina sy ny fahasahin'ny rehetra hiatrika fifidianana. Fa ny fifidianana matso nikitry faharan'ny demokrasia. Ny olona firina tsy manao fifidianana dia firina jato zany. Ary zalahy io tao amin'ny fifidianana fa fifidianana saika demokrasia no tianao tao. Fifidianana feno alatra, feno osika. Amin'izao fotoana izao zay dia mbola mahita doublon. Carte électorale anankiroa olona ray. Carte électorale anankitelo olona ray. Anaran'olona mitovy io, karaman'olona mitovy io, bureau de vote mitovy io. Any zany ny amerizany azy. Ahoana moa mahatonga an'izany, zany hoe anaty liste io mandeha impression io, dia anaty liste ny avoakan'io machine io le carte. Anaty liste zany doublon triplon amin'izao fotoana tsika miteny zao mbola misy an'izay. Tsy anaiky an'izany velivelytsika. Zay le divantsika mafy mihitsy ka entaniny tsika getragetra. Fifidianana sisa no andrasana ao an-distrika Natsimdrano. Efa mivonina amin'ny fiatrehan'izany mpikatroka rehetra ao an-toerana. Tafiditra ao anatin'izany fananganana ny rafitra KMMR na ny komity manohana ny marika ravalomanana 320. Eo ampandaminana ny fametrahan'izany izy ireo amin'izao fotoana izao. Mampiseho fahavononana ry rehetra famerina ny Madagasikara ho amin'ny tany-tandalana sy hamana ny krizy amin'ny fampandaniana ny kandida ravalomanana. Ity KMMR ity dia komity ivonona ny olom-pirenena fikambanana antoko politika fiangonana efiona rehetra araka ny fanambaran-tetsy aloha zany izay resy lahatra amin'ny fanohanana amin'ny kandida marika ravalomanana sy ny vina maplosa. Tsy maintsy misy araka izany fitoerana ahafahan'ny rehetra mifanakalo hevitra sy mifampita vaovao ho amin'ny fanatrarana an-tanjona. Etsy no zato no ametrahana izany toerana izany ho an-distrika Natsimdrano. Birao isirasirana anamaivanana ny izay mahaliana ny olona zany amana ny olana ary indrindra azahoana manao an'ilay azakazaka faran'izay aingana ny amin'ny fanampariana ny fandaminana rehetra rehefa tonga ny fifidianana ary koa everina ihany koa hoe foibe azahoan'ny tsiraray fampiserasera mitondra ny olana dia misy koa ny mpamaolana sy ny sisa fa tsika zany manana tanjona ngezabe dia zao hoe ny ampandresan'ny président marika ravalomanana betsaka ny olona te hanohana antsika fa mbola misalasala izy hoe ay zary ny atonina dia everinay zany fahito amin'ity toerana ity malalaka be iny amin'ny bongolava hatrany Tsorono Mandidy hatrany amin'ny Miarinarivo sisiny dia mba hoentan'ireo rehetrarehetra zany ity QG ity. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ity foibe toerana ny KMMR Tsimdrano ity. Amin'ny alarobia izao kosa no atsangana amin'ny fomba ofisialy ny rafitra KMMR eny an-toerana. Manamafy ireo mponina ao amin'ny fokontany tsara honenana na Fianao Arivo fa tsy afaka andray anjara amin'ny fifidianana ny Maronisa ao an-toerana tsy nalo adidy eo anivon'ny fokontany nakamaroan'ny mponina ka tsy afaka misitraka ny karam-pifidianana izy ireo. Miantso ny tompon'andraikitra maefa izy ireo hijery akaiky ity tranga ity fanadihadiana nataon'ny Andomiaratina sy Tahirinena. Tsy maintsy mandoa ny adidy rehetra vao mahazo karam-pifidianana ny olom-pirenena amin'ny fokontany tsara honenana kominina Fianao Arivo distrika Natsimdrano. Tsy mitety fitokatrano ireo mizara ny karam-pifidianana araka ny toromarika ny seny foibe fa ny mponina no manantona ny birao pokotany. Miteraka fimenomenomana eo amin'ny mponina zany satria ny fasahirana andavanandro no tsy ahafahan'izy ireo mandoa ny adidy. Tsy tokony ampifandraisana amin'izany anefa ny resam-pifidianana. Ny eto aminay aloha zany mitondra karny pokotany dia karampamonjy maka ny karam-pifidianana amin'ny birao pokotany dia raha ohatra le olona ka mbola misy adidy tsy vita zany ao anatin'le karne dia tsy mahazo an'le karam-pifidianana le olona. Tsy fantatra aloha mety mitovy amin'ny any amin'ny fokotany hafa sy ny komina hafa any zany na tsy mitovy
fa zay aloha zany zavatra misy eto amin'ny tanànanay de hitako zany le olona zany lasa matahotra na de niaka le karam-pifidianana aza ao amin'ny biraopokotany fa efa mividin'le olona zany ny tena tsy misy tsy ampy satria hanina ho an'ny androany tadaviny androany hanina ho an'ny rapitso tadaviny rapitso de eo zany masahirana azy le karam-pifidianana tsy maintsy alaina de sahirana izy maka le karam-pifidianana sy hanina ho aniny aza mbola tsy hitany de taraiky aloha zany le karam-pifidianana hatramby zao efa mivonina amin'ny fiatriana ny fifidianana ny poniny ety an-toerana sakana nefa ny tsy fahazoan'izy ireo karam-pifidianana ka anaovany antso avo ny jerena manokana ity tranga ity ateno isa-tokantrano ny karam-pifidianana de zay mifantatray satria zay vahoaka tsy manana an'izay hoe fahefana ihany samy manana fahefana zay rehetrarehetra fa mifantatray fotsiny de nitenen'ny fanjakana hoe ateno isa-tokantrano ny karam-pifidianana fa tsisy alaina ao fokotany zany de zay zany tsy afaka niaka ao fokotany zay fa nay zany de miandry an'izy tonga eo zay fa rehefa tsy tonga eo izy de ny karam-panondrona fotsiny entina any amin'ny fifidianana de mifidy zay aloha zany niterinay satria zay neto olona tsy manana neto ivatra fananana ave zany zay vao andeha aka le karam-panondro ao amin'ny fokotany de zay vao andeha hifidy karam-pifidianana ao amin'ny fokotany de zay vao andeha hifidy tsy mety aminay zany fa zay tompoko tsy matahotra miditra birao fa le araky ny lalàna de zay no mila hoe anaterana azy izy fifidianana ihany no vaolana amin'ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ho izy ireo fandikan-dalàna ny ankoatr'izay fanovana no ilaina eto amin'ny firenena tapitra raha teo ny fimpito-piasany mitondra ka hiverina amin'ny vahoaka ny fahefana antony tsy maintsy anaovana ny fifidianana tianay mihitsy zany asiany fifidianana io fa zay tsy tia zany de teza mita zany ka hoe mbola isa virivily makary fa zelany eo tianay foana fa ny fifidianana ny tena tadiavinay tsara le misy fifidianana alao rotsaka ny fifidianana alao hifidy ny vahoaka tsy misy an'izany hoe tsy malohan'izao de tsy mahazo kara-pifidianana fa mba iray hitovy am'izay any ambadika any hoe mahazo kara-pifidianana daholo ny rehetrarehetra de mifidy ny vahoaka miandradrava olana aingana sy maritra ireto mponina ireto ny katona moa ny biraopokotany tamin'ny fotoana nandalovana tety an-toerana ka tsy nafahana nazy fanazavana bebe kokoa tamin'ny tompona andraikitry ny vokotany sambava ambanja tsara honena na feno arivo satorany amin'ireo toerana ahitana tsy fahatombanana amin'ny resaka resim-pifidianana sy karam-pifidianana ho an'ny sambava ohatra nisy nangalatra ny resim-pifidianana tamin'ny fokotany iray ny tany tsara honenana indray asarotona ny fahazahoan'ny olom-pirenena ny karam-pifidianana ary ny any ambanja olona iray manana karam-pifidianana tsy latsaky ny telo manona ireo tsy fahatombanana voapirofo ireo de miantso ireo voamera manokana natao anaramaso ny tsy fahatombanana eny anivon'ny fokotany ho an'ny fifidianana ny eo anivon'ny antoko tiko Madagasikara tsy azo ekenina hoy ny sekretera jeneraly ny antoko androany ny fikasana anaosika sy anodikodina ny safidim-bahoaka tahaka izao zava-misy ireo Germain Menjanary sy Manora Andriamalala olona iray nahazo karam-pifidianana miisa telo io no zava-misy any amin'ny distrika Anambanja raha ny daty baovao azo afaka hifidy telo satria hoe karam-pifidianana telo nahazo ohatra nareo nanamia karam-pifidianana telo e karam-pifidianana telo nahazo amin'ny agnarana anaka izy de vogny za hifidy ny telo profo manamarina ireo fa misy ny tsy fahatomombanana ny lisy-pifidianana toy ny doublon hoy ny sekretera jeneraly ny antoko timy Marina Randriamasinoro androany tsy misy afa-tsy ny lisy-pifidianana ihany no amoana ny karam-pifidianana izay midika mazava fa olom-pirenena iray voasoratra anarana ao anatin'ny lisitra mira karam-pifidianana iray de reny zany manaprofo fa mbola misy ny doublon na triplon koa rery satria raha ny tokony ho izy ny famoahana zany carte électorale zany de à partir amin'ny liste électorale tsy tokony misy karatra mivoaka zany akoatran'izay ao anaty liste ary zay rehetra ao anaty liste tokony amoahana karatra daholo ka matoa misy karatra mitovy na misy olom-pirenena ray mahazo karatra roa na telo de misy doublon zany ao anatin'izay liste électorale zay tsisy fanazavana hafa akoatr'izay fa ny fisina carte électorale roa na telo mivoaka de fisina doublon anaty liste électorale tsy anaiky hatramin'ny farany fikasana angalabato ny antoko timy ary profo fa miasa ireo voamera-panaramasona napetraka eny fotony manoloana izao zava-misy izao fifidianana ivoahany tena safidiny maro anisa no takina ho iatrany ny nambarany fa reny izy de avoakatsika aloha de alony tsy ny hitondra fanazavana raha tena misy fanazavana hafa mifanohatra n'izay fanazavako zay fa za eto de manizingizina mihitsy hoe zay rehetra ao anaty liste électorale no tokony mahazo carte électorale ary à partir ny liste électorale ny amoahana ny carte électorale
ka matoa misy carte électorale anankiroa mivoaka dia misy doublon zany ao anatin'izay liste zay dia anjarantsika rehetra no mijery ao anatin'ilay izy ary izay efa nanome toky raha ny atao nivony antokotiky Madagasikara manokana tsy hamela fotsiny an'ity fifidianana ity andeha ho azy fa efa niteny zay hoe zay ijoro amerenana ny safidin'ny vahoaka tena eo ampelantanan'ny vahoaka ary ahafahan'ny vahoaka tena mampiasa ny safidiny ary tsy ho vaovaovy zay safidin'ny vahoaka zay dia mijoro amin'izay hatramin'ny farany antokotiky Madagasikara. Miantso ireo vomera manokana napetraka ompanaramaso ny zava-misy ny fotony Antokotima arak'izany ny sekretera jeneraly ny Antoko mba anao ny asany ara-dalàna ho tombotsoan'ny firenena. Efa mazava ny toromarika napetraka hoy izy mila fifidianana madio tsy misy osoka ivoany tena safidim-bahoaka marina. Fa manana andraikitra feno hiaro ny tany tandalàna sy ny fampiaran-dalàna eto amin'ny firenena ireo olona mikasa ny tondran'ny Madagasikara atsoatsy hoy ny mpandrindra nasionaly ny Antoko hery vaovao ho an'ny Madagasikara Andriamatoarivo Rakotovao Androany tsy amin'ny mahandro rajoelina azy no olan'ireo kandida 12 fa ny fizakany ny zom-pirenena frantsay kananarindry ny zom-pirenena maha-malagasy azy hoy ny fanazavana nataony tamin'ny Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Ninninona ambaratra dia tsy ara-dalàna ny fikasan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ametraka andrajoelona ho isan'ny kandida ifaninana amin'ny fifidianana ho avy io hoy ny mpandrindra nasionaly ny Antoko HSVM. Ho fitaratra ratsy eo anatrehan'ireo teratany vahiny misaka zom-pirenena rososi ny otranga io hoy ny fanazavany natao ho an'ny rehetra ny lalàna fa tsy misy olona tokony ho ambony lalàna eto nizaniza. Raha ny lalàna zany dia averina mandeha irréversible la ny fifidianana rery raha ohatra afaka milatsaka ilay président zay toerina amin'izao fotoana izao satria tsy tokony afaka milatsaka ny andrajoelona fa vazaha donc tsy misy ny possibilité hitondrana vazaha ny firenetsika inay zay dia mazava ary ny lalàna averina indray mandeha fa ny lalàna tompo dia milaza fa ny filoham-pirenena rehefa miala dia irrévocable irréversible tsy azo ivaloza araka ny fitenenana tsy azo ifirenena intsony amin'ny lafiny lalàna. Tompona andraikitra amin'izay mety iseho eto ny mpitondra amin'izao fotoana raha toka miziriziry anoho izao fietsika izao tsy hiany rajoela amin'ny mahandro rajoela azy no olana fa ilay tsy fanaran-dalàna amin'ny mahakandida azy ho hiatrany ny fanazavana. Fitiavana an'ilay olona verina mandeha zay fanaizana izy tamin'ireo ary ka mandika lalàna ohatran'io maninona ny arovana an'ilay olona mandika lalàna fa maninona no korotany ohatr'izao firenena amina olona anankiray mandika lalàna fa tsy hoe tsy tianareo fotsiny izao kosa izy raha zay tena tsy manjoro teo mihitsy ny HSVM fa mifandikana lalàna maninona lalàna tsy miantra amin'ny olona io ary fa miantra amin'ny rehetrarehetra nefa fa maninona kay maninona reny candidat be dabe teo reny no nasorona fa misy tsy ara-dalàna ny taratasy tao aminy dia ny HCC dia mandeha milaza fotsiny hoe zay taratasy tonga tao aminay tompoko dia raisinay ohatra amin'ny poste izy zany tsy mijery zay ao anatiny izy fa tonga ny taratasy dia mefolo ny taratasy dia reto zany ny taratasy dia alefanay hitanareo zany mampiseho zany fa rehefa tiany amahivanina ilay izy satria miaro olona anankiray izy dia ataon'ilay izy dia inona zany table de réception ve zany ny HCC ko hoe rehefa fenona dia mefolo dia zay tsy mijery tsony tsy azo ataony zany raha ohatra manay azy amin'ny 211 bis anankiray ohatra dia mandeha manontany direction générale d'impôt izy hoe tena marina vety zay ny andraikiny. Tsy tongatonga ho azy ny firaisan-kina asehon'ireo kandida hirotsaka ho vidiana ireo ho hiatrany Rivo Rakotovao tsy vahaolana ny fiziriziriny HCC amin'ny famelana azy nanary zom-pirenena malagasy hirotsaka eto amin'ny tany malagasy ho hiatrany ny nambarany tanyny malagasy ka tsy vazaha no tokony hitondra ny tany sy ny firenena. Zana-bahoaka ny tafika ka tsy tokony atao fitaovana am-piadiana sy ampirorona vahoaka noho ny fiarovana olombitsy hoy ny faneho-kevitra ireo mpanao politika manoloana ny zava-misy ankehitriny fampiaran-dalàna sy fifidianana madio no takiany malagasy fa tsy korotana ary fifampiantsiana. Mbola fanadihadiana nataony Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona nazahoana ny fahaleovantena izany hoe fanetsehana ny tafika mandritra ny vanim-potoana am-pifidianana eto amintsika. Io no faneho-kevitra nataon'ireo mpisehatra politika manoloana ilay taratasy miparitaka manery ny tafika iverina andakazerina hatramin'ny faran'ity volana ity ka hiantrana ambavabasy. Fifidianana madio sy milamina ary mangarahara no takiany vahoaka malagasy fa tsy fanetsehana ny tafika ampiroro vahoaka manoloana ny fifidianana tsy ho ara-dalàna sy ho feno fitanilana ho an'ny mpamoaka didy ho hiatrany ny faneho-kevitra. Tsy toko aloha izy hoe dispositif momba ny fifidianana tsy zay nareo vao nahita an'izany lazaina fa hoe tsisy crise eto tsisy maninona eto fa milamina ny firenena kinona nanaovana an'ilay alerte mba azahoana misetrasetra azahoana manakana azahoana
mba tsy anio hevitra ny olona zany mampieritreritra raha manam-pirofona hoe vonona mihitsy reto a ny anampim-bava tsy anajan'izany demokrasia fa no nididiko felehibe fotsiny izy tsy tokony ho lasa lavitra toy izao ny raharam-pirenena sy ny savorivory ary tsy tokony anahirana ny tafika tahaka izao ny zava-misy raha nanampiniavana andamina ny fanjakana izay tokony andraikitra feno ho etrany ny fanazavany vahoaka ny tafika koa tsy tokony ampiadiana amin'ny vahoaka tahaka izao filaminana raha teno notakiana fa tsy korontana ny fanjakana nefa nitolasa miantsy vahoaka sy ny mpanao politika maloana izao savorivory politika misy eto izao ho etrany ny nambarany lafa mavao afatanteraka indray manjaka ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ireo lalam-pirenena amin'izao fotoana izao misakana sy manakandalana ireo jola misy ihany koa ireo mianika fiara ary dia mandrovotra ny labasy mandrakitra ireo entany mpandeha izy ireo ny lalam-pirenena faharoa ny fahaefatra ary fahaenina no tena mampitaraina ny mpamily ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana manao antsoavy ihany koa ireo mpamily amin'ny zotra nasionaly afaratsy ary tena potika tanteraka ny lalana amin'izao fotoana izao Jessica Miray sita herinena nanaitra ny maro ny nahita ity sary ity tamin'ny tambazotra tserasera fonosina barbelé ny entany eo ambony tafo tahotra ny fanafiana taon'ny jiolay ny andalana isany efa niaina izany ity mpamily zotra nasionaly mampitoa ny Antananarivo sy Port Berger ity amin'ny lalam-pirenena fahaenina manararaotra ny lalana ratsy ny jiola ka miankeny ambony tafo mihitsy mangalatra ny entany mpandeha izy zany tsy hita fa eo anelonelana ambony romamy sy mampikony zany ny tena le lalana ratsy zany dia miakatra le mpangalatra moa dia dino labasy dia alainy ny entana zay azony hoe ny entana nalainy dia nenao zao inona ny azony tamin'ilena tamin'izay sase commission an'olona dia le izy valerana eo amin'ny 2005 anina eo le sase dia le faharoa gona arato daholo ny tao anatiny nalainy dia manolo ianao zany rehefa tsy maintsy manolo moa ny tenaka tsy eno ve ny angalana le izy tsy eno efa rovotra ny labasy ho hitanao le izy efa tsy asiana tohatra mbola tafakatra ny any amin'le lalana ratsy izy mampatoatra fa ianao zany tsy asa ve moa tsy maintsy mandeha any ianao dia mba sosa zao efa manao karavanina eny miandry namana efa lalana mazatra indraindray ianao mila mailomailo fotsiny zany ny andalina fa matetika amin'le be dia be le lalana ratsy dia eo amin'le lalana ratsy zany misy fanarotana ataon'ny olon ratsy matetika amin'le mandrovotra labasy ny sisy izay no mety misy fa eny andalina zany zay mba mila mailomailo fotsiny mba mitazatazana rétroviseur matetika amin'le lalana ratsy zay no fahamelona nga ny tohatra ao aoriana koa moa nefa nasorona fa mbola misy tafianky andralahy ihany izy matetika dia any ambony any izy dia tsy hita izay ny fanaovany azy efa tonga amin'ny farany ny chauffeur vao mahita hoe rovotra izy zany matetika tsy eny misy tsy maheno mihitsy ny sasany saika mikasika nisy fandriam-pahalemana ity avokoa ny fitarainana voaran'ny tompo fiantsonana maki amin'izao ny lalam-pirenena faharoa fahaefatra sy fahaenina no tena anjakana izay tsy fandriam-pahalemana izay raha ny fitarainana aloha dia saika mahazo foana tatoato na hoe vakisota na rovotra basy ary tamin'ny farany teo raha tena entana rehetrarehetra tao anaty basy iny tena tsisy fa dia tena lasanyle mpangalatra avokoa dia iny tena hitako hoe misy an'izay dia le RN2 aloha zany Briggaville iny dia ny RN6 koa misy dia ny RN4 aloha somary eo ihany fa ny RN6 ny RN2 zany tena ahitana an'izay hoe sécurité kely zay eny amin'ny lalana eny fa naizana tsy zany ary aloha zany ny zavatra efa ataona izy fanetanana dia le hoe tsy maintsy miaraka manao karavanina aloha indrindra fa le mandeha alina zany ny tena tratran'izay hoe olana izay ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana mampikaikaiky ny mpitatitra amin'izao ihany koa ny faharatsy ny lalana potika avokoa ny lalam-pirenena rehetra efa ela no tsy nisy fanamboarana intsony any ka tafakatra avy roendy ny faty antoka tena ratsy izy zao tena zay ary zao ry manafa raha mirotsaka eo ny orana mety ho sahirakirana amin'ny surtout RN6 mampikony ambondromamy zany tena be lavatavaka be mampikony zany taloha eo amin'ny adiny 10 zao efa mihoatra be fa adiny 13 14 any vao tena tonga mandady lalana aloha ratsy ny lalana rehetra mihitsy zany zao efa ratsy daholo Port Berger zao raha adiny firy teo aloha dia zao adiny firy tena raha miala ty zao ianao Port Berger efa tokony tonga amin'ny raha miala amin'ny 12 tokony tonga amin'ny ray ihany ohatra zao efa maraina vao tonga ny tomobile aloha dia tsy ny entretien tsy maintsy manao entretien foana ianao misy ilay bloky maty tony hoe indraindray tapaka amin'le lalana ratsy tany misy fanjakana veto Madagasikara
tozary lasa fiainana sy fahazarana ny tsy fandriam-pahalemana ny lalan-dratsy. Samy vahoaka ihany no mitady ny vahaolana hiarovany ainy sy ny asany ary ny fananany. Ny mpitondra fanjakana kosa sahirana manao izay fomba rehetra ifikirany amin'ny zeza amin'ny alalan'ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana. Lafim-baovao ny toe-karena indray ny fototry ny fampandrosoana ny toe-karena no maharary eto amintsika koa tsy magaga raha toka mirefarefa amin'ny tany ny fiainam-bahoaka. Miantoka ny 570 isanjato ny fanodinana ari-karena ny angovo saingy io marary mafio hoy ny mpahay toe-karena Serge Zafimahova. Tetika asa miantoka angovo miisa 3 no tokony efa azo trandrahana teto amintsika atao anatin'ny 4 taona raha nisy ny fitohizan-draha-panjakana saingy ny fitondrana Andra Rajoelina tsy natao noho ny tombontsy manokana. Tato-baovana ataon'ny Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Fitiavan-tenan'ny fitondrana Rajoelina no mampijaly ny malagasy amin'ny herinaratra hoy ny mpahay toe-karena Serge Zafimahova. Tetika asa miisa 3 no tokony efa azona tomboka sy azona ampiasaina ho fanampiana ireo milina efa misy eto amintsika tao anatin'ny 4 taona saingy noho ny fitiavana tombontsy manokana dia nofoanana ireo fifanarahana hoy ny fanazavany. Tsy mahagaga raha mitombo ny tontolo andro iainan'ny vahoaka malagasy ny delestazy tao anatin'ny 5 taona satria efa tsy mahasana ny filan'ny malagasy ny herinaratra kanefa mbola nandan'ny fitondrana Rajoelina vola hoy hatrany Serge Zafimahova. Raha tsika te hampandroso Madagasikara dia tokony aloha zany ny resaka angovo zany nasitsika vahaolana aingana ary le angovo ananatsika azadino tsika manana ny atao hoe tsimororo io zany ataontsika hoe pétrole non conventionnel na fiantsonany reny. Fa misy koa nefa pétrole conventionnel ohatra ary amin'ny gaz ny Sakara misy gaz io ngeza be, ohatra ary amin'ny bassin ny Morondava ary amin'ny ranomasina zany misy pétrole ngeza be koa amin'ny bassin ohatra charbon ny Sako. Le lalao eto zany hoe les commissions mamahy izy menakavy dia io zao misy tratra ny ivelany any misy io resaka commission iny efa nisy zany projet BDP anangovo iny tokony efa nandeha efa ely fa nanana ya zany mpitondra kehitriny hoe le mpitondra tao aloha mety naka commission dia izy koa mitaky an'le orinasa hoe meo aloha zay alohanareo anao dia tsy nentina anao le orinasa tokony efa nanao inauguration farafakely ny 3 tsika saofoka etsetera tokony efa vita voibe voly B2 etc tokony efa zany natao inauguration satria mila 3 taona efa taonao manao azy fa noho n'le fitakinan'le raha matoa atao hoe commission dia eto tsika no anatin'ny fahatratsika. Azonao atao tsara ny mampiasa vola nanaovana fanadiadiana ara-geolozian'ny Madagasikara tamin'ny vola izay landy nanamboarana ny teleferika hoy hatrany Serge Zafimahova. Azonao atao tsara ihany koa ny mampiasa ny rivotra ho lasa angovo raha eto Madagasikara hoy hatrany nambarany. Etaty Afrique tsika hoa dernier de la classe eran'izao tontolo zao tsika mbola dernier de la classe mazava ho azy dia fanontaniana petrako fa maninona moa tsika ary tsika ne afaka manao éolienne afaka manao solaire satria ananatsika daholo le akora afaka anaovana an'io omban'ny tanytsika eo fa maninona tsika tsy manao an'izay raha nanantsika 151 millions de dollars nanaovana an'le téléphérique zay tsy mety teraka hatramin'izao raha nanantsika 151 millions de dollars nanaovana téléphérique raika amin'ny 50 amin'ny zato tapitrisa zany dollars maninona moa raha hoe nanaovana étude géologique amin'ny Madagasikara io voly io afahantsika mifehy tsara ny arena kibony tanitsika afahantsika mitady ny partenaire hiaraka amintsika hitrandraka an'io zany aniny tokony natao Efa hatrany amin'ny taona 2024 no ny rairan'ny Rajoelina sy ny ekipany olany Jirama. Saina mpanantena izy tamin'izany fa ametraka 400 megawatt izay tsy vitan'ireo mpitondra ny fandimby teo fa ovitainy ao anatin'ny 5 taona itondrany. Nametra-pelana ihany hatramin'ny papango sy ny vorona no mahazo tsingy noho ny fahatapahan-jiro. 5 taona tsy voavahany delestazy. Miantoka hatrany amin'ny 570 isanjato mahery ny fanodinana ara-toe-karena ny angovo hoy Serge Zafimahova. Mila olona vonin-kiasa sy amay olana io firenena mba ahafana mitondra fandrosoana ara-toe-karena hoy hatrany ny nambarany.
tsy lara-pameha ny fitondrana ny sosialim-bahoaka tsy mahagaga raha izao ny hafarany fiainan'ny malagasy tsy mbola nisy toy izao hatramin'izay ho ny fanaon-kevitra fa na hatramin'ny sakafo hoanina aza efa mila tsy ho hita intsony mangany fotsiny fampitehan'ny tanàna aingony ny tendrombohitry ny fako ando miaratiana sy manora Andriamalala. Miamiafatra ny ady atria ny tokantrano malagasy ankehitriny vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fanaovana lohalaharana ny tena mandrary ny vahoaka no antony manao izay daniny kiby ny fitondrana ny vahoaka kosa tazany-potsiny. Eo amin'ilay vidim-piainana aloha hitao hoe miakatra sanandro koa nefa ny vidim-piainana tsy maharaka ka tsy maharaka fa ny azo androany lany androany ny zavona rapitso hoanina rapitso ianao zany mandamany lezy fa zay kely eo ihany nahiratrako tsisy ninina azo atao moa fa tsy dia miaina amin'izy eo. Mafy mihitsy aloha izao ny fiainana amin'izao hita amin'ny fiainana andavanandro mafy satria mitadiavina an'io hoanina an'io tsy maintsy hoe zay eo am-pelantananao zany tsy maintsy hoe fahaizana mandamina ihany zany no entina miady araka ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy alamina zay kely eo an-tanana. Ny olona zany zao ny tena raha-pahamehana zany zao ny olona zany zao dia araka le mahasarotra le fiainana zany dia miady amin'ny kapoaka mihitsy zany ny tena raha-pahamehana voalohany indrindra aloha zao amin'ny fiainan'ny olona. Lara-pahamehana ny vahoaka aloha amin'izao zany dia tonga dia fitadiavana ny hoanina androany. Tsy nisy vahaolany mihitsy fa resaka asa manara-penitra lava iny zavatra ny sosialim-bahoaka tsy voajery tsony mihitsy jala ny vahoaka malagasy amin'izao. Ny vidim-piainana tsy voafehy, ny asa tsy misy, ny tsy fandriam-pahalemana mamely, ny tanàna maloto sy mamofona, ny ova endrika mihitsy ilay tanàna n'Antananarivo ny reharehana hatramin'izay, hatramin'ny fako tsy voaroaka, mameno ny arabe sy manentsina ny lakan-drano, miandry vahino tonga indray vao mafatrano. Ao anatin'ny herinandro zany izy tapa-bolana indray mandeha maka dia maloto ohatry izao foana. Tamin'ilay teo izy loha tamin'ilay GDGline nadio tsara isan'andro madio tsara fa nefa afaka indray zao dia miverina amin'ny laoniny taloha indray le fako. Le izy hoe raha vao misy vahiny dia ohatran'ny malalala fomba izy zany hoe madio le tanàna fa rehefa miala indray le vahiny dia miverina maloto indray le tanàna. Ohatra ve ny tomobile ve ny tsy ampy maka an'le fako sa hoe ny mpiasa mihitsy no tsy maka an'le fako zay indray aloha zany amin'ny lafiny anankiray dia tsy mitondra fahasalamana mihitsy moa raha ohatra ny anay manokana eto mihitsy satria indraindray rehefa ohatra zany hoe latsaka ny orana tena avo ny orana tena miaina amin'ny maimbo mihitsy zay eto tena masisy ho fako. Tsisy mpandoaka mihitsy le izy ka ny alehany isan'arivo tena masisy be mihitsy mahatsirava rehefa misy vahiny any vao dioviny eto fa rehefa ankoatran'izay to jereny zalahy fotsiny. Mpitondra fanjakana manao laram-pahamehana no ilain'ny vahoaka fa tsy mpitondra manao rendrarendra fotsiny. Mila paikady matotra sy mahomby ny sosialim-bahoaka. Tafiditra anatin'ireo viana sy laram-pahamehana ho an'ny kandida Ravalomanana io sosialim-bahoaka io azo tanterana avy hatrany ary afaka hitondra fampandrosoana maharitra. Ianareo izay manahy ahy ny ho avy mitodika aminareo aho izay mahatsapa fa mandalo fotoan-tsarotra ny firenena. Ianareo tanora sy izay sahira tsaina amin'ny asa izay tedavina. Ianareo izay ray aman-dreny sahirana mitady ny ho avy ny zanany. Ianareo izay tsy maneho afa-tsy ny hoe krizy ny fiainana, tsy misy fandriam-pahalemana ary manjaka ny fahantrano. Ianareo izay manantenantrany ny tena demokrasia eto amin'ity tany sy fanjakana misy antsika ity. Ireo vahaolana tsy naomby tsy ekenareo zany. Indrindra ianareo mampanantena an'ireo taranaka amin'ny fandimby. Matoky ahy ianareo fa efa manana traikefa. Efa fantatro hoe ahoana ny tokony ialantsika eto amin'ity krizy izay misy eto Madagasikara ity. Tsy maintsy ataontsika izay aloha. Miverina amin'ny vahoaka ny fahefana amin'ity taona ity, lalatokana ny fifidianana narenana ny zava-misy, ny fahatongavan-tsaina, ny fandraisana andraikitra ary ny fijoroan'ny olom-pirenena rehetra no ilaina. Lafim-bavaon'ny kolotsaina indray manomboka mivelatra eto amintsika ny beatbox izany hoe fanaovana feon-kira amin'ny vava sy amin'ny feo. Madagasikara no nibata ny amboara maneran-tany tamin'ny fifaninana iraisam-pirenena izay natao tany Allemagne. Fantatra fa mandalo eto Madagasikara Idobe amin'izao fotoana izao. Izy ilay tompon-daka ny beatbox toy izao indrindra ny resaka ny fanaovany tamin'ny Jessica Miray sy Tahiriniana. Focus scratch on the Afrobeat. Oh yes.
ampahany tamin'ny fandraisan'ny dobe anjary tamin'ny fifaninanana maneran-tany tany Alemaina iny. Teratany Frantsay i Oslim no nifaninana taminy, izay resiny tamin'ny dingana famaranana ny faninanan'ireo manan-talenta 20 teo eo. Ronaldo Raslufarson tena anarany, dobe kosa no amantarana azy eo amin'ny sehatry ny beatbox. Ny sokajy vocal scratch no nifaninanany. Fandikana amin'ny vava ny feo ataona DJ Pikoska Kapila no antsoina hoe vocal scratch. Mandritra ny 3 taona no hitondrany dobe ny anarana matompondaka maneran-tany azy. Dia le miampy hoe catégorie vocal scratch, le vocal scratch io zany ny ohatrany hoe lefa ataony DJ reny le mikosoka kapila asiko patiny kely ohatran'izay zany le scratch. Dia tamin'izay catégorie zay na champion du monde ana. Mbola tsy misy sekoly na toeram-piofanana momba ny beatbox eto amintsika. Nampiana-tena no nataony dobe ka nahatonga azy tamin'izao tanjony izao. Efa 10 taona izay no nanaovany beatbox. Sady fivelomany no fialamboliny ny fonizy mbola mipetraka teto Madagasikara hatramin'ny taona 2024. Nofinofy tanteraka ho tena izy ny any dobe. Dia amin'izao tsika mbola ohatry hoe anatin'ny nofinofy tanteraka mbola hoe faly zay ny anarana azy ohatry hoe manofy zany na mbola tsy nahazo ny champion iny ary dia efa ohatry hoe manofy satria tany anatin'iny événement iny dia efa hitako teny daholo mibandy beatboxer rehetra fijeriko tamin'ny YouTube taloha dia ohatran'ny hoe aizary zany ty aparatisa amin'ny beatbox sao. Feokira ataony vava sy ny feo ny antsoina hoe beatbox. Iray amin'ny sokajy 5 ao anatin'ny hip-hop, dia ny rap, ny graffiti, ny DJ-in, ny D ary ny beatbox. Dobe is my name and beatbox is my game. Tekna if I know, tekna mula tekna. Dobe is my name and beatbox is my game. Dobe is my name and beatbox is my game. Eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena, betsaka ny vehivavy nolinina sy miditra amin'ny filalaovana rugby. Mbola maro koa nefa ny sakana raha ho antsika eto Madagasikara manokana. Anisan'izany ny ray aman-dreny izay mihevitra fa ny rugby ho lalao maherisetra. Manomboka eo amin'ny 9 taonany ny zaza iray dia efa afaka miditra ao anatin'ny sekoly mampianatra nyity taranja rugby ity. Faradihana nataony Jessica Miray sy Tahirinena. Manana sekoly mampianatra ny taranja baolina lavalava na ny rugby isika eto Madagasikara. Zaza manomboka amin'ny 9 taona dia afaka raisina. Betsaka ny tanora no liana amin'ity taranja ity. Ko efa liana ny ankizy ny Madagasikara amin'ity rugby ity zany zany manliana anazy. Ny olana kely zany olana amin'ny ray aman-dreny noho ny hoe ny accident no fisanany herisetra. Efa betsaka ny ankizy vavy manao rugby eto ny Madagasikara. Ny tantanako zao any amin'ny école de rugby efa fa manomboka 8 ans zany efa falena io rugby. Mpilalao rugby avy any Toliary Marselia tsy lasa lavitra tamin'ny fianarana izy noho ny fahasairana ny ray aman-dreniny. Nijanona nianatra izy teo amin'ny 17 taonany ka niteraka ny zanany voalohany. Fikambanana iray antsoina hoe Tarzan Mele no niantso azy ao rugby. Tambazotra voalohany ety Afrika amin'ny fampianarana rugby. Le fiainako ny tena mafy nanjoay tany satria ho nianatra zany aho. Lafa zaho amizay nianatra tsy niafaka niantoko zany ray aman-dreniko satria hitavako moa fijalia aminay agny saky bakanjiakeny ina avao ro anjainjainay kanefa lafa tsy misy koa bakanjiakeny mipetraky zahay. Fa raha amizay zaho nianatra amizay nafaly tandavadoakany tsy nahatafa ray aman-dreniko lasa nanao sipa. Lafa nanao sipa amizay aho bevokany Cristiano amizay aho 13 amby tao. Tena nijaly aloha tena nijaly. 13 amby tao amizay bevoka Cristiano. Nisy amizay zany association Teramele zay nitsidika anay tany Antsepoko nampanao rugby. Lafa nampanao rugby amizay zay teritreritro hoe aleo zao hilitra amin'ny rugby ty fa mba hatafa koa fa nianatra aho tsy nitafa aleo hilitra amin'ny rugby ty fa mba hatafa. Nilitra moa fa isaorany Teramele fa tena niantoko ahy tsy namela ahy rozy aminany zao. Ho fanohanana ny taranja rugby dia nizara fitaovana sy fampiofanana ho an'ny club eto Madagasikara ny fikambanana Tibu Afrika. Fikambanana Marocaine miany taranja rugby sy ny orinasa Ford Androany teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka.
Mbola tsy ahita-panafana fa dia voatery miaina ao anatin'ny hafanambe miompampana ny olombelona sy ny zava-manan'aina any Eropa any amin'izao fotoana izao. Any Italia izao mandravarava ny afo vokatra izay hafanambe izay manano satra ihany koa ny famonoana afo any an-toerana raha ny fampitambavao ny antsipiriana izay eo amindrindratsahany Andry Rakotomalala. Satra tanteraka ny mifeny afo ao Italia amin'izao fotoana izao. Nirehitra nanomboka ny zoma lasa teo matsy ny tanàna ny Sicile. Ponina anarivony no tsy maintsy nifindra toerana vokatry ny fijoalajoalan'ny afo. Rozo mifantatra fanamony ainy ary ny atoandro teo avovofetanteraka ny afo. Fantatra ihany koa fa mbola ahina tsidina ny maripana any an-toerana amin'ity farany herinandro ity. Entana araka izany rehetra mba samy anaja ny tontolo iainana satria izao efa raha mahita izao sy ara-miaina izao ny loza ateraky ny fiovaovany tetro ny andro. Dia izay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy na toko manakatona ny fotoana ny fampalalam-bavao isoroka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ataka na mazatra ny fandarana ahona marina no arainao aorin'izao fotoana ny fampalalam-bavao izao. Aorin'izay kosa ny fandarana manokana mirakitra ireo fanambarana nataona fikambanana maro manerana any Madagasikara mitsipaka izao fanitsaka tsan-dalàna misy eto Madagasikara izao. Aorin'izay kosa ny fandarana Global News izay narahantsika ireo vaovao maresaka iraisam-pirenena ary ny horonan-tsara indray miseho arainao mitondra lohateny hoe 2 mètres de toit ny sampana fampalalam-bavao mamea fotoananao amin'ny alatsinainy indray. Veno matopoka.